famonona fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy ilay havana tratran'izao anio talata izao somary efa lala ihany ny atsy aminay eto a Madagasikara amin'izao fotoana izao a fa naiza naiza misy anao manaraka fandarana dia mino afa ao anaty fanatrehan'Andriamanitra tanteraka ianao ny tompo momba sy mianao mandrakariva ary fiadanan'ny tompo anie no hanapaka feno ao anatinao mba ho vonaitry ny anarana tonga soamantsara indraytsika ao anatin'ity fandaharana ty dia isaorana an'Andriamanitra lehibe ny fotoana indray mbola afatsika mifampizara mifampianatra etindray ao anatin'ity fotoana ity androantsika dia hijery lohahevitra anankiray lohahevitra hifampitohy amin'izay fampianarana sy ny zavatra rehetra izay hojerentsika rehefa avy eo izy ity fa amanaraka izy ity fa androany alohantsika dia hijery momba ny maso satria ny maso dia anisan'ny zavatra tena sarobidy eo amin'ny fiainan'olombelona indrindra fa eo amin'ny resaka tontolo ara-panahy dia momba an'izay maso izay no jerevantsika androany tena angataka amin'ny tompontsika mba tena hoe ho ampairahitra ny tompo ny masontsika ny masom-panahintsika indrindra ny tiako horesana eto satria ny maso no jeroan'ny tena ary miankina amin'ny maso ny fahitantsika ny zavatra misy no ahafahantsika tena hoe mandroso bebe kokoa amin'izany atao hoe fiainam-panahintsika sy mahita tsaratsara kokoa izany hoe fiarahana amin'Andriamanitra izany momba n'izay ny fandaharana izay ho ataontsika androany manasanao feno anaraka n'izao fotoana izao manasanao koa hizara arak'izay azo atao ny fandaharana amin'ny olona manodidina anao ny amin'ny ireo olom-pantatra any anatin'ireny groupe izay misy anao reny satria tadidio fa rehefa mandray anjara tsika amin'ny fanaparitana ny filazantsara dia anisan'ny olona miasa ho amin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia ny tompo no hamaly fitianao manona tena hoe fahasoavana feno ho an'izay olona tena hoe mahavatra mizara ny ten'Andriamanitra tahak'izao satria izay no afatra Andriamanitra hoe mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra mba tena hoe ahafantatra ny olona ahalala ny fahamarinana ny ten'Andriamanitra ny olona dia andray fanafana ao anatin'izay izay no ela fa aleontsika angambany tonga dia hivavaka avy hatranytsika kanzao manasantsika hivavaka afahantsika manomboka ny fotoana raha eo misaotra anao indray izay satria mbola ny fahasoavana sy ny famindram-po aminao Andriamanitra mbola hahafahanay indray manana fotoana amin'izao andro alina mety takariva mety voamaraina mety atoandro tsy fantatro ny fotoana izay arahany tsirairay avy an'izao fandaharan'izao tompo fa ny azo antoka dia hoe hitanao misy azy fantatrao momba azy rehetra ary ianao miasa fena ao anatin'izao fandaharan'izao mba hikasika anay indray mba hanasitrana anay indray
mba hanafaka ny andry androany Jehovah misy sandrata feno ianao anatin'izao fotoan'izao satria ianao no antony ivorianay ianao Andriamanitro no tompony asa fa izahay dia manaraka fotsiny izay dia fitaovana fotsiny ampiasainao androany aoka andranao anadio anay isam-batan'olona anadio ny toerana misy anay tsirairay avy anadio ny fitaovana aoka andranao Jesosy hamotika sy andrava ny hery mivesatra ireo karazana fanapitroka hely pitroka raha pitroka vava ireo karazana fanampy sy fifantohana fitabatabana rehetra fa androany Jehovah misy sandrata indray ianao raisindray toeranao Andriamanitro dia ianao le any amin'ny avo indrindra ianao le tompony hery sy ny fahefana rehetra ianao le Andriamanitra ny lanitra ny lanitra mitsangana indray ianao androany Andriamanitro raisindray toeranao Jehovah tompo maro amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra lehibe ianao ary mahery amin'ny atao ianao fantatro fa rehefa miasa indray ianao androany dia tsisy masaka an'izany ianao indray ny hamonjy ny olona ao an-tanan'ny papahory ianao indray no hanafaka anay ianao ny hanala ny sarina rehetra Jesosy ahatonga ny hanana fahasambarana satria ianao ny tena hoe sambatra amin'ny masonareo fa mahita ary sambatra ny sofinareo fa mandre dia androany Jehovah mba tena tianana fahasambarana izay dia mangataka izay ny fitarianao fiainao anatin'izao fotoan'izao ao anatin'ity lohahevitra izay tena hoe anisan'ny lehibe ao anatin'ny fiainana kristiana dia ampaherery izay Jesosy mba tena fahan'ny tsirairay avy maharitra manaraka n'izany fandarana izany hatramin'ny farany aoka ny sotro fanamasinao hiasa mahery amiko izay mpanomponao tompo mba tsy hoe izay sitrapoko tsy izay tiako tsy izay saintsaiko tsy izay nomaniko fa ianao ny aseto ianao ny feny vavako ianao ny feny fotoana rehetra apetraka am-pelatrananao zany Jesosy dia ianao ny asa fenoeto indray androany hovonaitry ny anaranao androany Jesosy aoka ny sotro fanamasinao hikasika an'ireo olona rehetra izay manaraka izao fandarana izao aoka ny sotra mahery avy aminao hiasako hanafaka ny tsirairay avy ianao ny hanokatra ny fon'ny olona ianao ny hanokatra ny fisainana sy ny fanahany olona Jesosy ahafahany mandray ny teninao indray androany hitondra fanafana sy fanasitranao azy zany mba hovonaitry ny anaranao raisy feny Jesosy izao fotoan'izao ianao ny anjaka sy hanapaka fendray androany mba hovonaitry ny anaranao zavatra rehetra dia mankasitraka tompo ny amin'ny fitarianao mankasitraka ny amin'ny fombombanao misaotra ny amin'ny ranao izay mandrakotra mandaha fiarovana avo anay dia misaotra fa tsisy irika ao amin'ny fahavalo fa anao ny zavatra rehetra dia ianao no miasa ianao no mitarika voninahitra ny eo anao Jehovah tompo maro amin'ny anaran'i Jesosy amen izay no ela fa androantsika dia araka nalazaiko teo dia anomboka hiditra ao anatin'ity fampianarana anankiray ity hoe Jehovah ampahirato ny masoko ny maso no jiron'ny tena ozy izy ateo ny maso no jiron'ny tena araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio toko fahaenina dia ny andininy faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe ny maso no jiron'ny tena koa amin'izany raha tsara ny masonao dia azava avokoa ny tenanao rehetra fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra ajanontsika eo izany hoe miankina amin'ny masonao miankina fomba fijery ny masonao no ampahazava sy ampatsara ny tenanao rehetra izany hoe tena zava-dehibe na dia ataoko hoe amin'ny tontolo hita maso amin'ny tontolo aranofo ara dia hitantsika hoe fahoriana izany hoe jambo izany fahoriana izany hoe tsy mahitsy izany maizina mandrakariva ny fiainana ary izay natonga ny Bartimeo jamba tena hoe niantsoantso an'i Jesosy na dia nampanginy mpianatra ary izy dia niantsoantso mafy izy ary rehefa nantaniana izy hoe inona ny tianao ataoko aminao dia ny mba hampahiratana ny masoko satria mafy ary tena fahoriana izany hoe jamba izany ry havana ny zava-misy nefany dia betsaka ny olona no manamaso fa tsy mahita araka ny tenin'Andriamanitra misy tenin'Andriamanitra tamin'ny fotoana Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty dia nandeha teny an-dalana izy dia nisy olona roa lahy niresaka momba azy dia izy nifankahita tamin'ireo dia tafara-dalana tamin'ireo dia misy tenin'Andriamanitra mihitsy miteny fa nefany ny mason'ireo izy no azonina mba tsy hafantatra azy izany hoe Andriamanitra afaka miasa mampiasa izay fomba izay hoe azoniny ny mason'ny olona raha matadidi koa tsika ny tantaran'ny Lota
ny tantarany lota rehefa tonga reo lehilahy be da be zay nandondona tao amin'ny trano lota ila te iray am'ireo mpanompon'Andriamanitra reo anjely zay tonga tao amin'ny lota tamin'izany de nandondona varavarana mafy izy de lota ny teny oka fa mamenatra vahiny fa tsy manina fa ny zanako zay virjine avokako aminareo de zay tsy mila ny zanako fa reo lehilahy reo ihany fa tao anatin'izay de nasian'Andriamanitra fanamahajambena reo olona reo de voasoratra mihitsy ao anaty baiboly niodikodina mandra-parain'ny andro reo olona reo fa tsy nahita zay varavarana ivoahana tao anatin'izay fotoan'izay. Andriamanitra dia afaka manao zavatra ohatr'izany fa saingy zao araka nefa teneniko foana ty de zao ny tadidrio i Satana zany hoe mbola izy foana izy mbola Lucifera de izy teo anatrehan'Andriamanitra foana izy niara-niasa tamin'Andriamanitra izy mahafantatra fomba fiasan'Andriamanitra ary zany mahatonga hoe saika nanao copier-coller izy amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra ny amin'ny resaka fanatitra ny amin'ny resaka fisoronana fa saingy rehefa tena tonga tao amin'ny hoe Jesosy Kristy natolotra teo amin'ny azo fijaliana iny tsy tantsony no ikopiena anazy zany hoe angalana tahaka anazy de teo ny nampavery anazy ary de niavaka tsara zany hoe fomba fanaon'Andriamanitra sy ny fomba fanao Satana zany ohatrany hoe ao anatina fonteny zay fa entiko hanazavana antsika hoe efa fomba fampiasan'Andriamanitra ny atao hoe fanahy majambena afaka mandefa an'izany izy afaka miazona ny fomba fijeriny olona izy fa reny de zavatra eo amin'ny aranofo fa misy koa ny eo amin'ny tontolo ara-panahy ary io matetika tena ampiasain'ny Satana amin'ny olona indrindra fa eo anatrehany zanak'Andriamanitra amin'ny zanak'Andriamanitra Satana de mampiasa an'io fomba anankiray io de ny zavatra ataony de zao ataony mahatonga ny olona tsy ahita ataony atonga ny olona tsy atsapa ny zavatra misy tena marina fa lasa ohatrany hoe olona varimbariana ohatrany hoe olona tsy mahatsapa ninina tsony ny olona fa tena jamba tanteraka tadidio fa ao anatin'ny vanim-potoana ny andro farantsika zao ry havana ary tena efa mandrovy ty Satana amin'izao fotoana zao miezaka manarina atsika miezaka manajamba ny zanak'Andriamanitra indrindra satria zay ny teny hoe tandremo moa izy fa ianareo zay milaza azy efa mijoro tsara tandremo so lavo indray satria efa mandrovy ty tsy Satana tenin'Andriamanitra nefa de tena miteny mihitsy hoe amin'ny andro farany ozy izy ny zanak'alanareo anofy ny zanaka vavinareo aminany ny lahy antotrareo anofy zany hoe amin'ny andro farany ao anatin'ny vanim-potoana ny andro farany ohatr' zao zany hoe fa vanim-potoana ny fanamasina de tena iroborobe ny resaka fahitana ny amin'ny resaka nofy efa nisy foana reny hatramin'izay fa ny vanim-potoana ohatr' zao de tena tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe miroborobo reny tena lasa mebedabe ny olona mahita sy mahatsapa an'ireny satria efa ty amin'ny vanim-potoana ny fanamasinantsika de fanamasin'Andriamanitra mampahitantsika fanamasin'Andriamanitra no maneho atsika zavatra miafina zavatra tsy fantatra any ambadika de maneho atsika andreny izy amin'ny alalan'ny fahitana amin'ny alalan'ny nofy isan-karazany rehefa mahita ny mason'ny fanahintsika mankony de zao tsy manamboka atsika mihitsy ny losa ary zay ny tena mahafinaritra izay ny antony mahatonga tena hoe matery anao an'ity fandaran'ity efa herinandro mahery nefa saika anao an'ity fa noho ny karazana sakatsakana maro samihafa de ohatrany hoe tsy tafavoaka mihitsy ny fandroany de isaorako any tompo hoe afaka mifampizarantsika n'ity loha hevitra anankiray ty satria ry fomba anankiray zay ahafahantsika mampivily midevie ny planina Satana eo amin'ny fiainatsika de ny fomba de ny fahalalantsika ny fahitatsika ny fahaizantsika maminany ny amin'ny zavatra izay mety hitranga ny ampitso rehefa aveo ny amin'ny hoavy tadidio fa Andriamanitra de miteny amin'ny alalan'ny nofy mba hampitandrina atsika ao amin'ny Joba 4:30 milaza an'iny manomboka ary amin'ny 4:12 ka hatrany amin'ny 7:12 hoe ny misy fanao roa misy fanao iray ozy izy itenenan'Andriamanitra amin'ny olona eny roa ary ozy izy
fa tsy tandremana dia nitsindrimandry sy ninofy amin'ny alina. Dia Andriamanitra maneho zavatra ohatran'ireny a, dia ao anatin'ireny a dia mora amintsika ny mitandrina. Ary za tena miteny anao, tena tsy manampoka atsika zany mihitsy ny loza raha vao fotoana ampahafantarin'Andriamanitra atsika reny zavatra miafina reny, reny zavatra konokonono fahavalo any ambadimbadika an'ireny, afaka devientsika ireny, afaka vilitsika ireny, ary tsy mahakasika atsika. Raha hijoro vavolombelona kely a, sady entiko manazava atsika ihany ao anatin'izay zavatra zay, izahay dia matetika izahay ozy izy satria tsy zarery, tsy zarery fa misy fotoana zanako koa dia miaina zavatra tahaka izany. Misy fotoana dia ny tontolo andro ny apitso rehetra dia azonay nofy androany, indrindra fa rehefa hoe misy zavatra fahafatady hitranga ao anatiny io, tonga dia miseho tena hoe intégral mihitsy, hoe zao daholo ny journée rapitso. Dia ny tena mahafinaritra rehefa mifoha maraina dia mivavaka, dia mamotika an'iny, mivavaka dia mangataka tolotsaina hoe inona avy ny tokony atao Jesosy ahafahana mievite andreo. Dia tena misy toromarika mihitsy mazava hoe zao any dia zao any dia zao any dia zao avy ny atao. Dia rehefa manaraka an'ireny zavatra ireny a, dia tena mahafinaritra, tena tsapanao mihitsy hoe eo le loza mananontanina, iny le zavatra saika hitranga, tena mandondrona anao eo fa tsy mahakasika anao le izy. Ary izany dia tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra rery any. Imbetsaka koa no mahazo amintsika izay manaraka n'ity fandarana ity, manontany nofy, andika nofy, manodidina ny zavatra mitrangany amin'ny any. Dia ao anatin'izay a, rehefa mampianatra azy a, manambara ny dikan'ilay nofy a, dia mampianatra hoe araka ny fitarian'ny fanamasina hoe zao ny tokony atao a, zao ny vavaka tokony atao. Dia ny tena mahafinaritra dia zao hoe tsy tratran'le loza zay eritreretin'ny fahavalo mihitsy le olona, afaka foana le olona, ary tena faly izy a, tena tsapany hoe tena zava-doza raha ohatra ka tsy tratra ohatr'izay le nofy. Izany mahatonga manentana anao hoe tena zava-dehibe ny fahiratan'ny masom-panahintsika, tena ilaina masom-panahintsika mihiratra, tsy variana ny amin'ny zavatra hita amin'ny maso tsotra fotsiny isan'andro, fa mila matakatra ny zavatra miafintsika mba ahafahantsika miady an'ireny, ahafahantsika mandresy an'izay, ahafahantsika tsy anaiky ho ambakain'ireny intsony. Hitantara zavatra anankiray a alohan'ny tena hoe dirantsika ao anatin'izay vavaka izay. Efa fahazaranay ato an-trano ny manao fotoam-bavaka, dia nisy fotoana ny vavaka miaraka amin'ny manana mpanampy ahako, dia ireo mpanampiko ireo dia mivavaka ahako. Dia tao anatin'io fiarahanay mivavaka io a, dia gaga za tsy mbola tany an-tranony a, za tsy mahafantatra an'izay momba azy, fa tonga dia aseho an'ny tompo toerana misy lakozia, dia misy zavatra hoe, dia misy briky, dia misy vilany, dia misy le vy le telozoro. Dia gaga dia mivavaka dia miverina foana, miverina intelo farana janiko mivavaka. Hono any aminao ngao a mantsy an'le anankiray satria le ray a kilasy mandry, fa le ray mody misy ohatr'izao ngao a ny an-tranonareo, ohatr'izao ngao a mipoziny lakozianareo. Dia gaga be izy, eo ozy izy, dia fa manino tsy haiko a, dia andao aloha tohizana mivavaka. Avy eo nasehon'ny fanamasina ana eo amin'le zoron-trano akaiky lakozia io a, misy biby lava be miforiporitra, misy biby lava be ho miforiporitra eto amin'ity lakozianareo ty. Zany ve ozy izy, hitako ozy izy a, isaky makeo ohatran'ny mangorogoro, ohatran'ny mangovotra zany. Dia nitohizanay mivavaka, nitohizanay mivavaka, dia nanontany aho hoe Jesosy a, dia inona zany dikan'io biby lava io, inona ny anton'io, dia inona ny tokony atao. Dia tonga dia nasehony io biby lava io izy a mila raha foana, mila raha foana, fa anontanio io fa maratra foana ny zanak'io. Tonga dia gaga tapaka mihitsy le vavaka, ny tapako dia izy hoe fa ngao any zanakao maratra foana. Tonga dia nitomany izy,
ny zanako izy izy madama tena maratra foana vao tamin'ny maly zao izy izy de maratra be hatraty amin'ny kibony aty isan'andro izy izy ny zanako de maratra be foana ohatrany hoe olona malemy loatra ohatrany hoe olona marary cheville ohatrany hoe olona tsy mijery fa tsy fantatra eo izy ary am'izay izy izy ny fenjerany afafa be foana fa tonga de rapa be hatraty amin'ny kibo rapa hatrany amin'ny tratra vohatrany amin'ny lamosiny feno ny vatana izy izy de olatra feno ny eo tsy sitrana ary isan'andro izy hoe trarotra zany androany fa zay ny antony mamparatra azy nanomboka ampotehana an'io nanomboka andravana io voninahitra ho an'Andriamanitra ry havana fa tamin'iny andro farany nivavahana iny naratra farany zanaka ary de tsy naratra tsony manao hatramin'izay ka hatramin'izao efa ho telo herinandro ngambany zany zay telo herinandro teo zay tena hoe soran'Andriamanitra ny tiako tenenina aminao de zao misy karazany zavatra ataony fahavalo fa marina foana ny ten'Andriamanitra hoe ringana ny olona no tsy fampifahalalana rehefa tsy fantatsika marina de sarotra amitsika no ho afaka tsy ho andevo fa rehefa fantatrao marina de marina no manafaka anao tsy ho andevo takizay ny zavatra misy tena hoe tiako zaraina amitsika androany ohatrany ahoana ny famantarana misy famantarana ihany manodidina anty hoe afantarana hoe tena jamba masom-pananao tena hoe voasarona ny fomba fahitana anisany de ny olona tsy matadidy nofy ny olona rehetra mbola manamafy androany efa teneniko foana ty ny olona rehetra de manofy Andriamanitra de miteny amin'ny olona rehetra fa misy ny olona mandray misy tsy mandray misy matadidy misy tsy matadidy dikan'izany arakaraka ny hery miasa ty anatinao mahatonga anao ho sensible kokoa ny amin'ny nofy ny amin'ireo karazana fahitana révélation zay asehon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny nofy de rehefa olona zany tratranyity hoe fanafajambana fanamanarina ty de zao tsy matadidy nofy le olona ohatrany hoe tsy de manana connexion amin'ny lanitra koa izy zafady zay koa no anisan'ny famantarana anankiray ohatrany hoe na de mpivavaka re olona io de karazany olona le mivavaka ohatrany hoe olona religieux be fotsiny manarakaraka fomba mpivavahana fa tsy tena mifo tsy tena hoe olona tena manana herim-panahy tsy tena hoe manana fifandraisana lalina anaty amin'Andriamanitra zany fa de ohatrany hoe olona mandeha anjambany fotsiny io koa de anisan'ny olona tara foana teo aloha teo tsika de mianatra momba ny fanafatarana de androany tsika mianatra an'ity hoe ampairatra na masom-panahy satria ao aorianan'ity tsika de anomboka indray tsika hiverina amin'ireo karazana nofy rehefa vitanao tsara ty vavaka ty averimbereninao ty vavaka ty de ampianatra anao indray ny amin'ny hoe ohatry ny ahoana ny amin'ireo afantarana hoe ao aoriana kely zany de jery ny loha hevitra manaraka tsika hoe ahoana ny afantaranao hoe trano voaozina trano envoûté trano misy zavatra hafafa ny trano petrahanao raha vao tsy mahiratra masom-panahinao de ohatran'ny olona miaina fotsiny ianao fa tsy tsapanao hoe hafafa io trano nefa n'io ny anisan'ny mety fototra tondra fampotena sy faravana amin'ny fiainanao fa tsy fantatrao satria saromany devoly ianao takizany koa ahoana ny afantaranao ny fahavalonao amin'ny alalan'ireny nofinao reny Andriamanitra mampiseho hoe ty olona ty tsy mety ty olona ty mila mitandrina ianao fa ndrindray ianao na nofinao ary tsy tadidinao de ahoana ny afantaranao an'izany zay mahatonga androany tena tery mihitsy aloha hoe ny ampairatana ny masontsika mihitsy ny aloha no tanjontsika androany anisany famantarana an'ity hoe olona voasarona ty olona tratra ny fanafajambatsy ty de ohatrany hoe olona tara foana efa mitranga le zavatra efa miseho le zavatra zay izy vao tonga saina satria izy tsy connecté tsy ara-potoana mihitsy ny connexion amin'ny lanitra de izy zany de tsy karazan'ny olona le hoe mahazo fampitandremana meloa fa tahaka ny olona hoe voamilana foana izy efa foana izy voamilana de ny farany de karazan'olona le negatifa foana olona mihibo olona manana fijery mihibo na mijery zavatra izy de ratsy foana fahitany an'io
ohatra ny hoe tsy zavatra tsara mihitsy satria izy mihitsy ny voasarona ny fomba fahitany mihitsy ny maizina dia tsy mahita fa tsy maizina izy tsy dia mahita ny fahatsaran'Andriamanitra izy tsy dia mahita ny tsirony amin'izany tena hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra zany izy tsy dia mahita n'izany hoe voninahitran'Andriamanitra zany izy fotriny hoe mandeha ho azy fotsiny dia fahazarana fotsiny ny zavatra rehetra ary dia tena mampalahelo satria ny hafarany ny olona ohatr'ireny raha vao matanjatanjaka ireo mpanompon'ny satana manodidina azy dia mety tsy haharitra izy ao anatin'ny fanoloran-tena. Androany amin'ny taonanao raha nisan'ny olona tratran'izany ianao tadidio fa Andriamanitra mbola afaka manafaka antsika mbola afaka mamerina amin'ny laoniny indray ny mombanao rehetra Andriamanitra. Za miteny ianao ry havana be da be ny zavatra afaka asehon'Andriamanitra na ny olona izay miresaka aminao ary fa ho hitanao fa rehefa tena tarimy fanamasina anao anomboka tsy ho azon'olona fitapitana zany intsony. Za ty tena anisan'ny olona farak'izay tsotra ary tsy mba mieritreritra ratsy olona zany raha tsy efa vo io misy amin'io zavatra teneniko anareo io dia anisan'ny zavatra nazo anaty aloha na dia ataoko hoe tsy izy rehetra ary fa diso tsotra loatra dia variana nefany ny fahavalo efa manao izay ataony ao ambadika akao indrindray sady miaraka amiko eny ihany izy sady manao ny ataony fa tsy manana kapasite mihitsy midetekte andrendrindray satria tena voasarona tanteraka fa soa ihany fa amin'izao fotoana izao dia afaka miteny tahaka amin'ny Paoly hoe za mba taloha sisy famahiratra ankehitriny ary noho izany dia tena te hanampy anao koa mila mpairatana maso-tanànao aza variana mijery ny zava-misy ianao aza variana mijery ny problème sy ny zavatra mangezanao ianao fa andao tsika hivavaka dia anomboka atakatra ianao anomboka hita ianao hoe inona ny fototry ny olanao inona ny ao ambadiky nio inona ny olana afanao miala amin'io dia fantatrao maro anomboka ho tsapanao zany hoe alehibe ny herin'Andriamanitra zany anomboka ho hitanao zany fa mirapiratany voninahitra zany Andriamanitra zany afantaranao hoe Andriamanitra ny lehibe fa tsy zavatra misy anao io mila miratra ny masom-pananao raha mety aminao dia andaotsika hivavaka satria ny tanjona dia za hoe ny afaka anao tena hoe anao vavaka fanafana tsika afana mamerina amin'ny loany indray ny masom-panahy afana indray tena hoe miverina tahaka ny zazakely tadidio fa ny zazakely dia tena madio dia madio dia madio ny masom-panahy ny zazakely ary ny zazakely raha hatramin'ny fahenina taonany dia tena mbola sensible satria tena mbola madio ny masony fa rehefa mitombo ny olona manomboka mijery zava-poana masina manomboka maloto lasa mitombo fahalalana dia mitombo fahotana dia reny mahatonga ny olona lasa tsy dia afaka mahita tsara araka ny tokony ho izy lasa tratrany atao hoe fanamanarana. Androany ateteny aminao andaotsika hivavaka eo anatrehan'ny tompo satria Andriamanitra mbola afaka mamerina amin'ny loany indray ny mombantsika rehetra. Aondreo ny lohanao hivavaka isika. Misotranao izay Andriamanitra iray satria mbola manana fotoana indray izay androany ahafahanay miverina aminao satria ianao tokoa Andriamanitra no mamiravira dia ianao manasitrana ianao no Andriamanitra nanamboatra anay ary ianao nanamboatra ny masonay sy ny masom-panahinay dia fantatray fa ianao no mahavonjy anay ianao no mahafaka anay na inona zava-misy
iainanay tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Androany izay tompo mangataka ny famindramponao, ny amin'ireo hevitra rehetra izay mampisaraka anay aminao, mamindrafo aminay ny amin'ireo karazana fahotanay rehetra, ny tsy fahamarinana, ny lotom-po, ny faratsipitondran-tena, ny amin'ireo karazana adalàna sy fahalemena be da be Jesosy. Ifonanay tao anaty anao reny Androany. Jerevony tsirairay avy Jesosy, kasihony tsirairay avy Androany. Aza velanao hijanona ao anatina fanamarian-tena Andriamanitra. Fa tena kasihony ero fanamasinao, satria anao dia tena miteny mihitsy hoe izay mitsotra ka mahafoy mahazo famindram-po. Dia Androany izay ny teninao Androany Andriamanitra ny fikiranay hoe matoky sy marina ianao dia manafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha miaiky ny fahotanay izay Androany Andriamanitra mamindrafo aminay, ninona fahadisoanay mamindrafo aminay Jesosy, ny amin'ireo adalàna rehetra, ny amin'ireo karazana kitoto rehetra, ny amin'ireo karazana fandaninandro amin'ny tsisy dikany, mamindrafo Jesosy, satria be da be ny zavatra mandoto ny fonay, ny amin'ny fahatezerana miafina ny anatinay ihany, ny amin'ny fahasorosorena, ny fankalana ny loloposotro mahatonga anay mikotrika valifaty. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo ny amin'ny endrika fahotana rehetra izay mandoto anay, mampisy hevitra mampisaraka anay aminao. Nataonay ahoana moa ny ahita sy atsapa ny zava-miafina ny fiainana ao aminao, na raha izay ara tafasaraka aminao noho ny fahotanay. Andriamanitra mamindrafo aminay ianao, satria be da be aminay ny voageja ny anatin'ny aizina, be da be aminay Jesosy no voahidy voagadra ny ambadibadika, tsy mahita intsony izay lalaka lena ao anatin'ny aizina, satria tsy mitsatra ny fahavalo miampanganay andro manala noho ny fahotanay, noho ny adisonay, noho ny fahalemenay. Mamindrafo aminay Andriamanitra, ny amin'ireo olona izay mananala elo aminay, tsy mitsahatra ny miampanga sy manameloka anay. Mamindrafo aminay ny amin'ny zavatra rehetra tokony natao fa tsy vita. Mamindrafo aminay noho ny fahotany ray aman-dreninay, ny fahotany razambenay, ny fahotany manodidina anay rehetra. Mamindrafo Jesosy ny amin'ny ditra fonay indrindra, izahay tsy mba manaiky anarina, izahay tsy mba manaiky tenena, izahay manamafiatoka. Rehefa mba mahina an'ireny mpanomponao reny miteny na amin'ny radio, feno ny aina manjery, réseaux sociaux, fa mailaka izay miala. Raha vao fampianarana mombanao, fa satrinay andano fotoananay ny amin'ireo karazana vidéo, ny amin'ireo karazana sarimihetsika, feno favetavetana, feno adalàna, misy zavatra mampime, misy zavatra mandanindany andro, miresaka fiainan'ny olona, miresaka ny amin'ny rendrarendra sy ny fiainana zao tontolo izao, nefa reny ara ny tena mandoto ny masonay sy ny masom-pananay. Satria na dia alina hatrany am-pandriana ary izay dia mbola tsy afaka, fa mbola mieritreritra andreny foa. Andro firy teoriana izay mbola mieritreritra andreny foa. Nefa ianao miteny hoe aoka ny teny Kristy no tetrabetsaka ao anatinareo, fa ny anay Jesosy ndraindray dia tsy izany. Ny teny ratsy ny olona izay nataony anay, ny fankalan'ny olona sy ny olona izay tratranay fosafosanay, reny karazana teniteny foana izay hitanay amin'ireny sarimihetsika reny, ny fomba fihetsika, ny fomba mampanao, ny fomba fitafy, izany lasa mitoetrabetsaka tsy anatinay. Dia rariny izay raha maloto, rariny izay raha tafasaraka aminao. Mamindrafo aminay Jesosy, mamindrafo aminay ianao ny amin'izay rehetra toe-po tsy anatinay. Tendray izay Andriamanitra ho feno fiavonavonana, tendray izay Andriamanitra ho feno firehareana, tsy mety hanetry tena, tsy manaiky diso, tsy manaiky atoro. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo aminay ianao ny amin'ireo zavatra izay nentinay, na nentsina ny sofinay, na dia ataoko hoe maso ara tena resahana Androany, fa ny maso sy ny sofina dia tena mifanakaiky ary miara-miasa. Tsy vitsy aminay nge Andriamanitra ny mandoto ny sofinay amin'ireny mozika n'izao tontolo izao reny, kanefa tsy vitsy amin'ireny koa ny olona efa manao pakta amin'ny Satana ny ambadibadika.
dia reny mandoto ny sofinay, reny mahatonga anay tsy mandre feonao intsony, reny mahatonga anay tsy mandray toromarika aho intsony. Dia very zay satria very ny repéranay Jesosy, miraparapa ao anatin'ny aiziny zay, dia tafitohina matetika izay. Mamindrafo aminay ianao, mamindrafo tompony amin'ireo korotana, ny amin'ireo tabataba, ny ady lava ao anatin'ny tokantrano, any anatin'ny toeram-piasana, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fianakaviana, mitondra adi-tsaina, mitondra arerana, mitondra fikorotana-tsaina, ny stress isan-karazana. Manimba fifandraisanay aminao ngereny. Ny zavatra tahaka an'ireny mahatonga anay tsy afaka andre mihitsy ny feonao, tsy afaka tadidy mihitsy ny nofinay, tsy afaka ahita ny herinao miasa amin'ny fiainanay. Satria dia tena difotra zay, tena tototra zay. Andriamanitra mamindrafo aminay ianao androany, mamindrafo aminay Jesosy. Nafiry ireo varavarana sokafanay ao amin'ny fahavalo eo amin'ny fiainanay, mamindrafo ny amin'ireo karazana zavatra rehetra natao makasika anay tany amin'ny tontolo ara-panahitana. Ifonanay tao anaty anao reny androany. Aoka ny ranao Jesosy ho anadio anay tsirairay avy. Aoka ny ranao tompo ho anenika anay amin'izao fotoana izao. Ny ranao anasa ny masom-pananay, ny ranao anadio ny tsirairay avy manomboka ny etapin-doka hatrany am-paladia, ny ranao anadio ny fisainanay sy ny fieritreretanay, ny ranao andevina ny ampipotsizy rehetra, ny lotom-po rehetra, ongoty levony amin'ny ranao Jesosy androany. Ny any amin'ny fitadidiana ihany, ireo tahiry ratsy rehetra izay mbola tehirizina ihany, mibana tsy ahafahanay mandray ny done avy any aminao androany Jesosy. Tena flasheo daholo reny, flasheo daholo reny androany, esory reny androany, ongoty any anatin'ny memoaranay ihany reny Jesosy. Aoka ny ranao anadio anay androany, aoka ny ranao anadio any anatin'ny tovanay, aoka ny ranao anadio ny any amin'ny fisainanay sy ny fieritreretanay, aoka ny ranao anadio ny any aparatoka any amin'ny subconscient anay, aoka ny ranao Jesosy anadio ny tenanay iray manontolo mihitsy, nenena fampetipetenana rehetra. Diovy amin'ny ranao indray zay androany, diovy amin'ny ranao Andriamanitra ny momba anay rehetra hatramin'ny atsipiriana, diovy amin'ny ranao hatrany amin'ny lalan'ny ranay any anatin'ny taolana ny tsoka nofo sy miozatra, any anatin'ny tovanay, any amin'ny hoditray, any amin'ny lovolondoanay ka hatrany amin'ny faladia, diovy amin'ny ranao daholo Jesosy androany. Mba ho laraka ny sitraponao zay, diovy amin'ny ranao zay Andriamanitra mba ho tena zanaka manahaka anao androany. Aoka ny ranao hanafaka anay, aoka ny ranao hanadio anay, aoka ny ranao hanamasina anay indray androany amin'ny anaran'i Jesosy ny ankatana an'izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy, ny amin'ny tenay sy andravanay ireo karazana voary rehetra izay nanaromana anay tsirairay avy ireo, na fomba ahoana, dia androany tonoko ravo zany, levony zany amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny afinao fanamasina andevina ireo karazana sarony, ireo karazana voary rehetra izay manarona anay, ireo karazana andro rehetra izay manakona amin'ny masonay. Tsy ahafanay mahita ny fahatsaranao, tsy ahafanay mahita ny fahalebiazanao, tsy ahafanay mahita ireo karazana fahitana révélation izay tianao aseho aminay ao anatin'ireny nofo ireny, ao anatin'ireny fahitana ireny. Nefa ianao dia Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny nofo, amin'ny alalan'ny tsindrimandry. Androany Jesosy, zay tsy manaiky intsony iaina ao anatin'ny fahanginana, ao anatin'ny zéro communication avy aminao. Fa tena Jesosy mba tena hoe olona tena connecté amin'ny lanitra zay manomboka androany, olona tena mandray ny consigne feno avy aminao zay, hanananay fiainam-pandresena. Mba tsy olona velona fotsiny amin'ny fahazarana zay, ny amin'ny fombafomba mpivavahana Jesosy, fa androany mamindrafo aminay ianao. Aoka ianao ny ampahiratra indray masom-pananay tsirairay avy. Raha misy aminay Jesosy voageza, mety misy aminay reto ane mbola voagadra ny ambadibadika any ny fanany, olona mandeha jonjorombona fotsiny izy, fa efa taka ny fata mandehandeha, fa
momba azy efa voahidy, mety any anaty fasana, mety any anaty vato, mety any anaty tany, na tsy fantatro mety any amin'ireny planeta reny mihitsy, androany amin'ny anaran'i Jesosy. Mandritra famerenana alohany amin'ireto olona reto. Vahanareo reto olona reto, vahanareo tena nay ny anay tsirairay avy. Naiza naiza misy anay tsirairay avy n'izao fotoan'izao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra fomba natao nangalarana ny masom-pananay, ny fanomezam-pahasoavana zay nomen'Andriamanitra anay, dia ny amin'ny faminaniana, ny amin'ny fahitana androany amin'ny anaran'i Jesosy. Mandritra vereny daholo reny. Poteko siravako amin'ny ran'i Jesosy ireo fomba rehetra natao, ireo karazana rituel, ireo karazana échange, ireo karazana transaction, fifanakalozana rehetra zay nentina nanakalozana ny masonay, ny masom-pananay, ny sofinay, atonga anay tsy ahita, atonga anay raparapa, atonga anay tsy atakatra. Nefa ny talohatra n'olona efa mba nahita ihany, olona tena efa nandray tsara ny feon'Andriamanitra, nana fifandraisana lalina tamin'Andriamanitra. Androany Jesosy atsangano ray zay, atsangano zay Andriamanitra satria miandry anao zay, dia mino zay afaka mandroso herindray amin'ny tianity araka ny tenao. Mamindra-fo Jesosy, ninina fahotandreo ray aman-dreny, ninina ireo karazana pakta, ireo fifanarana rehetra nataony tany amin'ny razambe anay tany, tany amin'ny ray aman-drenynay tany, nataondreny fianakavianay zay mbola manompo asa tana mandrak'androany reny. Ka misetraka eny aty aminay, mandoto ny masom-pananay, ireo karazana ozona fanompo-tsampy rehetra, mahatonga anay voasarona, mahatonga anay ohatran'olona tsy manana fahatakarana intsony, tsy malala ny zava-panahy intsony, fa dia olona mandeha fahoany fotsiny. Tahaka ny olona tena tsy manam-pahalalana, zay ampitovinao amin'ny biby any amin'ny Petera 2:2. Mamindra-fo Jesosy, mamindra-fo aminay ianao. Aokandranao anapatapaka ny ozona rehetra, aokandranao anapatapaka an'ireo rosy fanamepitapita rehetra avy any amin'ireo olona manodidina anay ireo. Fa androany Jehovah, avao zay, fa zanako ange zay, tsy anotory fo aminay mandrakariva ianao sisy ny tenao amin'ny salamo 7:1, satria ianao dia mahatsiaro fa olona mandalo fotsiny zay tahaka ny ahitra. Androany Jehovah, tsarovy ny teninao, araka ny ainabe famindramponao, mamindra-fo aminay indray ianao androany. Aokandranao anadio anay, aokandranao anamasina anay, aokandranao Jesosy amerina anay amin'ny laoniny amin'ny tian'io ity. Ninareo tendretra zay nitenena makasika anay, mety natonga andreny fahasimban'ny fahasalamany masonay sy masom-pananay reny, ny fahasalamany sofinay sy ny sofim-pananay reny. Androany Jesosy, tsy hoanay reny teny reny, tsy hoanay reny dia potenay sy ravany amin'ny ranao. Aoka ny herinao hiasa tsy anatinay, aoka ianao Andriamanitra anangana ny indray amin'izao fotoan'izao, ireo karazana loto rehetra, ireo karazana toe-po rehetra. Jesosy, ninona fomba nafahany Satana ny ampanganay androany, tonokondranao mamafa an'ireo karazana chef d'inculpation rehetra Jesosy, amin'ny anaranao ny amatorany an'ireo fanaratsy rehetra zay nanararoatra ny asa tao ambadika an'ireny. Fa androany Jehovah miantso amin'ny anaran'i Jesosy, ny fanamasinao anomboka anangana anay, ny fanamasinao andoro amin'ny afiny, andevina ireo karazana voala, ireo karazana sarona, ireo karazana fefefy, ireo karazana fatotra sy keja zay mety mamatotra sy mangeja ny tsirairay avy. Aokandranao anadio fahitana indray, aokandranao Jesosy anavao ny fijerinay indray, aokandranao Jesosy no entinay amin'izao fotoan'izao irachete indray, amerina amin'ny laony indray, aentinay manonitra indray ny fahasalamany masonay sy masom-pananay. Satria mahantra ange zany Jesosy zany hoe tsy mahita mirenireny ao anatiny aiza, nefa ny fahavalo mamelatra fandrika mangady lavaka eo anoloanay. Jehovah, asa velanao zay ho latsaka ao anatiny reny, sokafo ny masom-panany tsirairay avy androany. Anoany Jesosy, misy olona tena efa hoe jamba ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny famoizam-po, ao atsangandray izy Jesosy androany, ampahirato ny masina, atakara ny fevitrao,
fa Andriamanitra manana hevitra heverana azy ianao dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Aoka izay rehetra mitanondrika verevitra atsakanao indray androany ampahirato indray masina fa mbola misy famonjena, mbola misy azo antenaina satria Andriamanitra mbola mpamonjy foana ianao hatramin'izao. Atsangany indray izay Jesosy androany. Aoka ny herinao Andriamanitra anazava izay rehetra maizina teo amin'ny fiainanay. Aoka Andriamanitra ny herinao amerina amin'ny loany indray ahafahanay miverina tahaka ny zaza, manana maso madio, manana maso sensible, manana maso mahadetekte andreo karazana fihetsika tsy han'ny fahavalo vao manomboka any ambadimbadika. Aoka ny fifandraisanay aminao Jesosy, tena hiverina amin'ny loany ny connexionnay amin'ny lanitra, ny fantsona fifandraisanay amin'ny lanitra rehetra. Aoka hiverina amin'ny loany manomboka androany ka tsy ho diso famonjena izay, tsy ho tara consigne izay. Fa afaka mandray fepetra, afaka mandray ny toromarika avy aminao ara-potoana ahafanay miatrika ny nina ady atỳ anay satria ianao nefa miteny hoe manoatra no mpandresy izay rehefa miaraka aminao androany Jesosy. Aoka ny hery fanamasinao amianay fahatakarana, amianay fahazavan-tsaina, alalanay ny zava-miafina zay ho avy rehetrarehetra, afantaranay ireo karazana planina amin'ny fahavalo, afantaranay ireo karazana fahatsarana sy ny alehiben'ny voninahitra ao ny fitiavanao. Aoka ny herinao Jesosy hiasa fenao tsy anatinay mba hahafany fananay tena miatombona aminao, tsy herikerika, tsy atahotra tsy anao fa tena hitombona aminao, hiantombona feno aminao satria ianao Jesosy ny tompo finoanay sady mpanefa azy. Laha ny fotoana maina foana izay raha herikerika fa mampianaranay Andriamanitra hibanjina anao, mampianaranay andeha araka ny toromarika ao, andeha araka ny fitarianao, ampahirato ny masonay Jehovah, afantaranay sitraponao. Esory aminay ireo fahazaran-dratsy rehetra sy ahafahany Satana mamandrika anay isan'andro isan'ora ny amin'ireo karazana réseaux sociaux, ny amin'ireo karazana filma, série, musique mondaine, ny hirahira zao tontolo izao izay manandratra ny Satana. Esory aminay reny Jesosy, omeo ny herinao izay ahafahanay manohitra fakapanahy, omeo ny herinao izay ahafahanay manohitra ny devoly fahavalonay araka ny tenao. Fa manomboka androany Jesosy avozo indray izay, avozo indray izay, feno ny herinao indray izay mba ahafahanay mahita voninahitra sokafonao tompo ao ny masonay, ahita ny fahalebiazanao, aoka ny sainay ahatakatra mba tsy ho fehezin'ny zava-misy izay hita ny masony nofinay ny fahitanay. Aoka ny masom-pananay ahatakatra ilay hevitra heveranao anay, anananay fifaliana, anananay fanantenanao aminao indray. Aoka Jesosy tena hoe sokatra ho anao momba anay rehetra, ahafanay manana fifandraisana aminao. Apetraka fenao am-pelantananao momba anay, apetraka fenao am-pelantananao indray Jesosy ny fahasalamanay, indrindra fa ny ara-panahinay rehetra apetraka eo am-pelantananao, ny fahasalaman'ny ny ara-panahinay mihitsy Jesosy satria raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tena tsy sapanay me tena efa mandrovitry Satana, efa tena miharatsy izao fiainana izao, kanefa tompo ampahereso ny fonay fa ianao tsy afohy na andao anay mandrakizay. Atan'izao aza velay ravoravo tanana izay
aza velanao kivy zay satria anao no miajinay mampianarana Jesosy tena anaiky ny fitantananao anaiky ny fitarian'ny fanamasinao ay andresy andray toromarika aho mba afany manome voninahitra anao amin'ny androm-piainana rehetra dia misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny asa mahagaga zay ataonao amin'ny fiainan'ny tsirairay avy dia androany koa Jesosy mivavaka satria ny masom-panahy no nentina mivavaka teo kanefa hoy izy ianao hoe arakaraka ny hitahina ny ara-pananay no hitahina ny ara-nofinay koa dia androany a Jesosy mitondra mivavaka manokana ho an'ireo olona rehetra zay manana olana amin'ny resaka maso na ny ara-panahy na amin'ny ara-nofo zany manona amin'ny anaran'i Jesosy famerenana amin'loana ireo olona efa manomboka tsy mahita raha tsy manao solomaso androany tonoko na amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny ran'i Jesosy miverina amin'loana ny maso miverina amin'loana ny fahitana rehetra tahakany tamin'ny andro Mosesy fa na dia efa antitra ara Mosesy hoy izy ny tenin'Andriamanitra ny masony tsy pahana ny sofiny tsy lali-dalovana ary tsy niovera matoky an'izany teninao zany zay Andriamanitra fa ny teninao no mitantaran'izany satria ianao Andriamanitra tsy miova ho maro Seigneur mandrakizay amarinao amin'reto mpanomponao amarinao amin'reto mpanomponao amarinao aminay tsirairay avy zany teninao zany Andriamanitra ny sofinay tsy ho lali-dalovana ary ny masonay tsy ho pahana na firy-taona zay miala ny solomaso rehetra tapaka ny ozina rehetra zay mitondra rety maso mitondra fahajamban-tsaina mitondra saro miala voaly rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny ran'i Jesosy tsofoka rano fa afaka ny tsirairay avy mahiratra zay mahita ny voninahitra ao zay mahita ny fahazavanao zay amin'ny anaran'i Jesosy tsofoka rano fa tsy diso toromarika intsony zay fa ianao no mitantana anay ianao no manolontsaina anay ianao no manome fahiratan-tsaina sy fahatakara ary fahazavan-tsaina dia misaotra Jesosy misaotra Jesosy fa tsy hanamboka anay intsony ny fahavalo manomboka androany misaotra Jesosy fa tsy miankina amin'ny zava-misy zay hita masony nofinay intsony ny fiainanay fa ianao nefa manana hevitra heverana anay dia nomokatazay manomboka androany ho voninahitra ny aranao zay rehetra androany sy lavinay kosa didina tsy miverina intsony mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra nytapahanay tsy mitohy intsony amin'ny anaran'i Jesosy fa manona ny fananganana indray ho an'ny masompanahany tsirairay avy ianao Jehovah mehery ahafahanay matadidy andreny nofinay reny ianao ny amehery Jesosy ahafahanay mahatakatra andreny fahitana sy ny fanambarana rehetra zay asehonao amin'ny alalan'ireny tsindrimandry sy ny nofo reny ianao Andriamanitra no hitahiriny tsirairay avoko mandra-piavinao indray mankasitraka ny amin'ny fotoana fohy nafahanay ny fampivavaka teto ianao Andriamanitra ny asana marina ny teny rehetra fa za kosa te manona fiadanany tompo ho aminareo tsirairay avy indray amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra indrindra raiky ny amin'ny zavatra rehetra fiarovana avo anay ianao dia matoky izay fa tsisy akasika anay ny valifatin'ny Satana afatra amin'ranao ireo fanahy ratsy rehetra tsy misy mikitikidika anay ny akona anay fianakaviana namana masaka izy ny ara-panasy ny ara-nofinay ireo fanerasera aminay rehetra nakolaka na mivata indrindra fa ireo mpanasoanay ny anjara fitena sy fahasoavana rehetra tokony raisinay fa ianao Jehovah manisy fefy manodidina anay dia voninahitra ao andrakotra anay indray dia mankasitraka indrindra raiko amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny ran'i Jesosy naovanay zavavaka izany amen 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 zay ny vavaka zay ny rahantsika androany tena maniry ary mino aho fa raha ataonao amin'ny fonao zavavaka izany
dia hitanao fa hanomboka taditsinofy ianao, hanomboka ahita fahitana ianao, hanomboka hanana ny atao hoe sensibilité spirituelle ianao a, dia hanomboka misy hanamboka anantsony loza, manomboka tsy afaka saromana ntsony ianao, tsy afaka mbakain'ny fahavalo ntsony ianao, satria le Andriamanitra zay mihoatra amin'ny fahalalana rehetra, le Andriamanitra zay any amin'ny avy indrindra mahita ny zavatra rehetra, na dia hatrany amin'ny maizina sy lalina indrindra dia tsy mahamaizina azy izy ny teniny, dia ianao connecté amin'ny Andriamanitra io tahaka andrenitsika connecté amin'ny satellite reny dia mahazo réseau, n'aiza ny toerana misy atsika rehefa connecté amin'ireny dia mahazo réseau, dia mihoatra lavitra noho ireny ny connexionnao amin'Andriamanitra, dia hitanao na zavatra miafina ataon'olona any ambadimbadika any ary. Hain'i Jesosy anie zany riavany, mbola ilaza zavatra be da be makasika an'izany a, izara zavatra be da be ao anatin'izany a, ao anatin'ny fandaharantsika manaraka, zay jerevantsika manokana hoe ahoana ny ahafantarana hoe misy fanaratsy ny trano misy anao. Izay ny lohahevitra jerevantsika manaraka, mila manana masom-panahy sy sofim-panahy mahiratra tsara sy mandray tsara ahafahanao ny discerner, izany hoe manavaka n'izay zavatra izay. Voninahitra ho an'Andriamanitra ny zavatra rehetra mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany a, mbola manasanao mandrakariva ry havana, zarao fandaharana, zarao fa anoany mety misy olona tena mila an'io, olona tena efa mila vonjy, olona tena efa very hevitra, kanefa mety hoe tena nampy be anazy ny fahavaka izay ataontsika tahaka izao. Ary dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao a, dia Jesosy hamaly fitianao a ny amin'izay rehetra nataonao ao anatin'izany, satria tsaroa fa tsy mba foana tsy akory fikelezana antsika izay ataontsika ho ao amin'ny tompo. Dia izay manona fiadanany tompo, zafady a, manona fiadanany tompo ho amintsika rehetra indray a, mirary soa daholo a, amin'ny manaraka indray.